Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolosalama Mivady sy ny groupe izay maresy. Andrenesanao toriteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-tonambaravarana. Ny alohan'ny fiavenana amin'ny alina ny maso mba isaisaiko ny teninao. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray lasina vavimalala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao anatin'izao fandarantsika afaka fiambena zay rahanao fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona zay tonga miaraka aminay eto androany dia teny aminao hoe miarabantsika rehetra aloha tratran'izao farany taona izao ara-penona natratran'ity farany taona ity satria zava-dehibe na vitan'izany hoe 580 andro zany tafajoro somatsara tahaka izao tsika rehetrarehetra zay aloha ny voalohanteniko aminao arabaina natratran'ny farany fampiarahaba ihany tsika rehefa avy eo afaka ora vitsivitsy satria natratran'ny taona fa miarabanao tsy haiko ny anginana ka tsy arabanao androany tena hoe arabaina natratran'izao farany taona zao fa zava-dehibe mahitanao mbola mijoro eto androany. Zava-dehibe mahitanao mbola tonga mijoro tahaka izao androany ka dia tena hoe miarabanao dia raha androany fa tonga miaraka aminay taka ny aina MHR izay arabaiko manokana eto androany satria zay avy nahita anazy tonga teto dia arabaina manokana izy androany mbola nonona tsodrano antsika rehetrarehetra ihany avy eo fa tonga soa iaina MHR tsy haiko moa zany mahery ngamba le aina mahery sa aina fa dia tonga soa ianao ny vaovao aloha ny arabaina voalohany satria dia tenareo tsy tonga fotsiny tetonareo androany fa tena misy raha ilan'ny tompo anareo. Haleloia. Fa dia maretatra amin'ny farany fa dia ifampaheretontsika amin'ity androany ity in Jesosy daholo isika rehetra. Milo zany rehetra aloha tsika ametraka amin'ny fotoana ampiretan'Andriamanitra dao mpandrosikana mbavintsika Marizao ivavaka ametraka amin'ny fotoana ampiretan'Andriamanitra dia hiditra ny fizarana tsodranotsika rehefa eo. Marizao anao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur na amin'ny fitenenana dia faly miarabanao sy ny ankonanao na tratran'izao farany taona 2024 izao dia ny tompo ita manokana anareo mianakavy kely mbola tratra ihany koa ny taona 2024 dia tahak'izany ihany koa tsika rehetrarehetra vory eto dia faly miarabantsika ny tenako dia ho tratra ny taona 2024 avy anie tsika mianakavy dia hiaraka hivavaka ary tsika metraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra rainay izay any an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao mbola velom-pisaorana anao izay satria mbola nitantaninao sy novombinao nandritra n'iny taona iny dia nahatratra an'izao andro farany tamin'ity taona 2024 ity mbola velonay na mbola miaina izay Jesosy satria ianao mbola nitasonombanay tsirairay avy reto dia mbola tafavory hiaino ny teninao indray ao anatin'ity fotoana ity Jehovah Andriamanitra dia mangataka ny famindram-ponao lehibe izay ny famelan-keloka ho aminay tsirairay avy ny amin'ny fampetipetenanay satria
olombelona nofo sy raha ihany zay Jesosy a betsaka ny heloka vitanay betsaka ny tsy fahamarinanay Jesosy a fa ny rahanao sorery ihany no afaka nadio anay tsirairay avy dia diovy ny fonay diovy ny sainay ny fitaovanay rehetra momba anay rehetrarehetra mihitsy Jesosy tena hoe oka le rahanao sosarobidy a anadio anay a amin'izao ora sy fotoana izao dia misaotra Jesosy amin'ny misaotra sadiny amin'ny rahanao ary mametraka eo am-pelatananao ny fotoana rehetrarehetra indrindra ny amin'ny teninao Jesosy dia hosoro izany teny izany tena hoe aniry avy zato eny tsy manam-pahataperana any anatin'ny fonay satria ny teninao Jehovahandriamanitra dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ozy ny teninao dia tena hoe fanasitranana ny nofonay tokoa ary tena hoe tondra aina vaovao anatinay indrindra amin'izao faran'ny taona izao andraisanay an'izany taona vaovao izany Jesosy a dia raha reraka ny olona tonga eto na kivy tonga eto Jesosy na marary ny tonga eto dia andray fanasitranana azo hery a amin'ny alalan'izany teninao izany dia ianao hanositra ny mpanomponao tsirairay avy tena hoe hosory tena hakasika ny tsirairay avy izay mampiatrano an'izany dia raha kofa amirahanao ny connexion ny fitaovana rehetra Jesosy a sy ny mpiainy mpanaraka an'izao fandaharana izao a mba tsisy asany devolona asa maizina hiasa eto fa fatorako amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompony sabaty izany tsy ho ambinina tsy hanam-pahefana ao anatin'ity fotoana ity dia misy andrata Jesosy ao anatin'ity fotoana ity a ny voninahitra dia ho anao rery ihany alleloia amen alleloia mankasitraka ninanao a anavavy Marizao tanatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay alleloia dia Andriamanitra manankiray pasoavana ania maro fitianao a dia mitobositra sy pasoavana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo alleloia tia aloha misy zavatra ho ataontsika vetivety milohan'ny zarana tsodrano aloha dia atombotsika amin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra ty fotoana ity ao aoriana tiry ity a dia zara-tsodrano tsika mandra-piandry tsika ny olona sasan'izay mety mbola taraikiraiky any ambadimbadika any mety venao raha mba hiarahira amiko androany hoe ny mbola fitahinao no matoy izao anay ndo izy tsotra an'Andriamanitra sika akasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fitahina rehetra izay nataony tamin'ny fiainantsika tamin'ny taona 2025 iny andao ataontsika tiry ty dia ao aoriana tiry ty a zay tsika vao zara-tsodrano vao ifampiaraba mara-pahatonga ny hafa ihany satria tiako mba efa eo daholo tsika rehefa tonga ny fotoana izarana ny tsodrano meno finaritra daholo ary tahiny tompotsika Sandro pusaka maray Ola fida hino mahita kwizany Nandrivotra fako miay Kitahina avy aminao tsy lany Matoa mbola mitofinoery Ola ihany matonizao Ny masoko lafaka amin'izay Mbola noho ny fitiavanao Mbola fitakino matonizao Satria fitiavana ianao Mbola fitakino matoa mbola miay Naninilotranao no dinay Mbola namanazavanian Sino kita na si ay takan Di hasatananao Israel Sino zavatsuyetetete Natonawanay izireni Kay soranay anong yanyugay Sa mismo yung fitiavanao Kamindikyan yung dinay niyo Vitamino natunizaw Sa chiftavan na yano Vitamino matubang ulam yay Naninilo tiyano dinay Vitamino natunizaw Sa chiftavan na yano Vitamino matubang ulam yay Naninilo tiyano dinay
Halleloia, rarany loatra raha ho tenaitsika Andriamanitra. Aza manaiky mihitsy ianao androany tsy misokatra ny vavanao hiteran'Andriamanitra. Tamin'ny 2025 iny be dia be ny olona andao sy ny fahafatesana. Za zao ny eritreritra tamin'ity herinandro ity 29, 30, 31 olona malazalaza zay daholo no nodimandry na ny any Madagasikara zany na ny aty France. Tanao ohatran'ny tena tsy nahatratra ohatran'ny efa mahita olona ohatran'ny malagatra ohatr'izany mba te hahatratra an'ilay taona vaovao. Fa roa andro, iray andro zany zao tamin'ity herinandro ity tamin'ny herinandro ity dia misy olona donam-pahoriana ny anankonanay satria misy mpitaizanay. Anao ilay mpitaiza tsy mpanomposampo zany fa tamin'ny taona 1975 satria tamin'ny teraka ilay zokiko vavy dia naka olona mamanay sy papanay nanampy tao tokantrano. Dia avy eo tonga 1976 dia avy eo tonga dia io olona io lasa taiza mamanay sy papanay, izy io no nitaizanay rehetrarehetra. Mandeha miasa papa sy mama, izy no nitaizanay. Izany hoe za zany nanomboka tamin'iza vao teraka mandrapatonga ny fotoana vitsivitsy alohan'ny andehanako anambady dia tao aminay foana izy. Izy tena hoe anisan'ny tena nitaizanay zany. Dia voadonan'ny moto izy tamin'ny herinandro tapabolana, voadonan'ny moto dia ohatry nisy tapaka tongony voto ohatr'izany. Hitanareo moa ilay fitsaboana tsika amin'nositsika ao somary mbola hafahafa dia narehefa ny dokotera nody. Dia avy eo tamin'ny alahady nisy température be tampoka tonga dia nodimandry izy. Nalahelo be mihitsy satria tena hoe solon'ny mamanay mihitsy zany izy hoe tena nitaizanay. Za indrindrindrindra satria nanomboka tamin'iza vao teraka dia efa tena trotrony mandra-panambadiko teo foana izany efa ohatran'ny hoe anabavinay mihitsy moa zany izy, ohatran'ny hoe zokinay vavy, ohatran'ny hoe zokinay mihitsy. Dia tiako tena andreo dia nampalahelo alevina rapitso fa tena mampalahelo zany ny tiako lazaina aminareo zany hoe misaoran'Andriamanitra ianao raha mbola velonay eto androany. Fa betsaka ny lasa ary raha ny zavatra niainantsika io impiry ianao saika nanao accident tamin'ity taona ity, impiry ianao no narary. Nga heverinao fa misy aretina kely sy aretina be zao fa naretina kely nge avy zao afaka mahafaty. Nefa koa nisy tamintsika narary be fa mbola tahiny topy ihany, mbola velonay. Ka za zany androany teteny aminao ry havana malala raha tonga eto ianao androany tena feno fankasitrahana ny anatin'ny vavanao any, feno fankasitrahana ny anatin'ny fanahinao any. Fa zava-dehibe ny fahavelomanao eto androany natratra an'izao faran'ny taona izao. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Efa tratran'ny taona nareo any Madagasikara any dia arabaina tratran'ny taona nareo any Madagasikara rehetrarehetra any ho tahiny ny tompo ho tao mpahombiazana, ho tao mpahosoavana, ho tao naziana, ho tao naimposahan'ny voninahitran'Andriamanitra aminareo tsirairay avy indray any amin'ny sabata ho avy zao tsika anaty zoma mitsodrano ho an'ny taona vaovao isaky ny voalohan'ny taona tsika dia mitsodrano. Mandray tsodrano tsika rehetrarehetra isa tokantrano mitsodrano amin'io fa tsy faho be.
zay rehetra tonga eo zany a ohatra zany tonga eo zany lina amin'ny sabata ao anaty zoma dia ny ankonan'ny lina no tsofina rano fa tsy lina tonga eo Claude Arazaka amin'ny io dia ny ankonan'ny Claude Arazaka no hotsofina rano amin'io fa dia androany dia vava fotsiny tsotra tahaka izao fotsiny hoe hotahiny tompony ianareo any Madagasikara efa afaka fampiarahana nareo any Madagasikara fa ato zay fa maray mesazy avy any Madagasikara sady efa tonga maray mesazy-ndry Zokialay sy rehetrarehetra zay izy tsy Zokialay fa ao anaty groupin'ny famille ao hoe tratry ny taona daholo dia mirary soa antsika rehetrarehetra misotranareo fampahirezana tena nalahelo zay ao satria takatakan'ny hoe solondreninay mihitsy zany izy io sady le fomba hanafatesana ohatry hoe tsy tampoka be zany zany teny tamin'ny olona enikany hoe vodina moto dia entina mivavaka zany dia mahireza dia alefa nataony adidisaka raha zany amin'ny hôpitaly dia lasa tany ny ray tapo amiko zay mbola any Madagasikara mandeha mikarakara tsy nanapo mihitsy zay hoe zavatra gravy fa hoe tapaka ny tongony dia fa tsy aiza nahazo an'le izy dia efa nare fanody ohatriny hafahafa ohatriny tsy normal zany dia zay le lahatra moa dia tahiny tompontsika rehetrarehetra raisoary nitsodrano jeremia 7 andininy 7 ny tsodranontsika androany dia fampiaraba amizay tsika efa reo daholo nareo halleloia hoy ten'Andriamanitra jeremia 7 andininy 7 manao hoe ary zah nandro nanindroko sisa avy any amin'ny tany rehetra zay nandroako azy ka apodiko ho any amin'ny sa hiandrasana azy dia tombontsia maro izy ary anerim-piandro azy ka dia hiandry azy ireo ka tsy atahotra na hivadi-potsony izy satria tsy nisy tsy ho voavory hoy Jehova amen taona 2026 tena hirariko mihitsy tena hoe tsy ao anatinao tso zany tahotra sy vadi-po zany fa tena atsapa mihitsy hoe misy fiarovana atsapa mihitsy hoe tena misy fiarovana alleloia lasa le lasalasa nareo any ambony any fialatsiny fa tsy misy tsy hitako tsony zao any ambonimbony any fanilo iaina MHR sy i Roseminal tany ambony tany to dia voatiako aingagny ianareo ny anaranareo satria raiso nitsodrano zay nitsodrano fa efa lasa dia lasa le anarana dia iaina MHR sy i Roseminal tany ambony tany dia ry Miriarandriamalala tonga soa i Soameva Jasikapatitry Zana Monika Marijo Tsirambaramiel Lovlitina Erika Raka ay iaina ihany ony io iaina ho ay iaina ihany le iaina MHR nareo mivovanarana tahindry Jesosy iaina tonga soa i Anitra Clarisy Madagasikara Resalinina Madagasikara tratry ny taona daholo nareo any Madagasikara Mirso Beanjana Arabia Saodita Jasikapatitry France Tozy Jesosy Malagasy Allemagne Kekerandrena Solo Madagasikara le Amboangy Soa Markery tonga soa Yama Kowety itody Noeline France Angelina Diamant Chine Thierry Albenza France Angelina Diamant Chine Nena Mainso Italie Claude Arazaka France Tsirambolamela France Alléluia tahiny Jesosy isika rehetra Soameva France Miriarandriamalala Allemagne Lovlitina France Marijo États-Unis Razana Sylvie Kowety Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Rosemina France Cotanella Belgique Artisanat de Madagascar France Nena Mainso Italie Mampiolona France Geneviève Nandriamananjara France Rantanina Marisalina Madagascar Merzo Beanjana Soameva Angelina Diamant sotranareo fampahirezana maharabaina daholo nareo Yama Kowety Marina Tiana Canada Sandola Kowety Ajanena Andriamanina tonga soa Zokiaja arabaina nareo tratry ny farany atao aty France moa izy nareo menakavy kely ao ay miarinena le MHR anoro soa Elisabeta Madagasikara tratry ny taona tonga soa tahiny soa tsika rehetrarehetra zay no ely ndao mba hitsoro vavolombelona tsika inona no nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao inona mahazo hitsoro vavolombelona androany
inona no mba azonao hitsirona vavolombelona amin'ity androany ity. Za zany de teteny aminareo hoe ny ahy zany rehefa nivavaka zay teo ny sakafo de ny tandroko ny ankonako hoe vavaka atsika ho any sakafo fa zao ndao aloha tsika hivavaka zasika mba hatsiary na de zavatra ray fotsiny ary ngeza be nataon'Andriamanitra taminao tamin'iny 2025 iny ndao mba hisoratsika azy de samy mba ningoningolina kely teto navy teny endriny zay tsy fantatro za koa tena niteny satria tsapako fa tamin'ity 2025 ity ry havana taona 2025 tena tsapako ny tahin'Andriamanitra satria zao raha kely indrindra teo amin'ny ataoko hoe raha kely indrindra indroa teo saika nidiran-doza raha kely indrindra raika niteny tany hoe maro ny zavatra nijoroka vombelona tamin'izay fa raha kely indrindra indroa saika matin'ny accident tamin'ity taona ity raha kely indrindra ho zany zay nijoroka vombelona aminareo ngeza be zany tsy niditra hôpitaly ny ray andro izay menakavy tamin'ity taona ity fijoroana vavolombelona zany nanakoanina foana zay voaloha daholo ny charge rehetrarehetra tatokantrano ary mbola afaka nanao zay tokony natao rehetrarehetra na no mahasoa zany na no mahafinaritra voky na amina trano atoriana misotro ny hinana ny tafy alleloia ninninona zavatra nilainay tamin'ity taona ity maro ny zavatra ilaina anakefatra ny zanakay milain'ireo daholo na ny mahasoa na ny mahafinaritra tsy ingefa mila mana zavatra mahasoa koa de mila mahafinaritra fa zao hoe halleloia ravana tsy nisy tamin'ireo adinon'Andriamanitra na de ray azy tsy nisy tamin'ireo ny adinon'Andriamanitra na de ray azy nanome anay ary na de zay tsy tokony ho anay azy na de zay tsy nangatahanay azy de nomen'Andriamanitra ko tsy mendrika io de raina be izy ravana malala nazika hideran'Andriamanitra anjaranao zao nijoro vavolombelona inona ny azonao ambala androany aza manao an'le androany zany mba angatahako mihitsy aza manao an'le hoe za zany de voninahitra androany fa nilama be ny asa androany tsara zany tsy kely zany fa mezahanao amin'ity androany ity hijoro vavolombelona mieritretanao zavatra anankiray mamy be tamin'ty 2025 ity zay mba hijoroana vavolombelona leto androany aza manao hoe de misaotra n'Andriamanitra zany fa de tafaraketitsika androany tsara zany ary zava-dehibe fa mba ataovy miovan'olo isan'andro zavatra anankiray fotsiny tsapanao mihitsy tena mamy indrindra tamin'ity 2025 ity nataon'i Jehovah taminao de ataontsika ity mbola afaka sitrahana aina izy ity de vakina vitsona vavolombelona aoriana zany tena finaritra daholo de tsika azy amin'ny voninahitra sy midera amin'izao fotoana alleloia Ninjikanao Tompo izao fiteraniza na niatsa sy nie deja fa anao Ninjikanao Tompo Underneath my sea.
Mendrika manao eny tena mendrika. Mendrika ny fiteraina. Mendrika atolotra aminao ny ata saritra.
Alleloia ry havana, tena mendrika io dia rain'Andriamanitra ry havana. Tena mendrika io dia raina Jesosy ary tsy possible zany tsy sokatra zany ny vavantsika. Raha ny zavatra nataony ho dia tena hoe tsy takatry ny saina. Na dia ataoko fotsiny hoe ny ty fandarantsika ty, ny connexion antsika eto, ny fahazahoantsika mifandray na dia amin'ny alalan'ny tambajotra serasera ohatr' izao, mbola tsy nitapahan'ny tompony Facebook, fa soavana ke zany ry havana e, fa soavana zany. Fa averiko foana hoe Davida ary resy lahatra hoe maro loatra tsy voatanisa, dia mba tahaka izany koa ny antsika tsy voatanisa fa dia izao zay tsika aloha izay no nangatahana tamintsika anankiray fotsiny zay tsapanao nataon'Andriamanitra taminao tamin'ny 2025 iny dia teneno hitsaroa volombelona fa na izy ary ao an-danitra ao dia mba ravoravo, halleloia, mahita ny fankasitrahana izay ataontsika. Vakiko voalohany hoy Soameva hoe tenainy Jesosy malala fa mbola nomeny fitahiana, fahasalamana, fahasoavana, famonjena nahazo valim-bavaka lehibe ny taona 2025. Tsaranao Jehovahandriamanitra, Jehovah ray malala tompony sabata, halleloia, amen. Halleloia, misaotra Soameva. Hoe inginao dirigezy, halleloia, tenainy Jesosy fa tamin'ity taona 2025 ity dia fahandresena lehibe ho nataon'i Jesosy nafahako nitandrina sabata ary misaotra azy lehibe koa fa tsy niverin-dalana fa Jesosy ny nanoana teo foana ho azy rery ihany any ny voninahitra, halleloia, amen. Misaotra Ingilina Rodriguez. Hoe nantanina Marie Charline hoe direct Jesosy malala fa zafady mbola velona nasoma tsara izay mivady sy ny ankohonako rehetra natratra ty farany ity rehefa nisedra olambe mihitsy tamin'ity trano nataonay aty ambanivohitra ity izay efa hipetrahany amin'ny vady sy ny zavikelinay izao miaraka manao alim-bavaka izao, halleloia, halleloia. Voaka mpandresana reo neny Charline na teo sakana fa teoko Jehovah, halleloia. Bananena ny matahozy izy Erika, banane koa mihaja tonga soa mitojo hoe manao hitojo be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako tamin'ity taona 2025 ity, fa raha ny hitako misokadina indrindra dia ny nahitako niositry ny fahitako ity ny ana mahazo cadeau amin'ny sefo sy miakatra karama, mahazo teny mamy be, sambatra be, falifaly, anomen'Andriamanitra olontiana mahasambatra be ako, halleloia. Nareo sy nomeny anina sahaza ny taona 2025 rehetra tsy nangataka tamin'olona fa nisy ambotantana aza, halleloia, tsara Jehovah, misaotra tojo. Saotra sy makasisaka an'Andriamanitra ho hitodinao elina ihany fa mbola velonaina sy omeny fitahiana sy fahasoavana sy tambosay tamin'ity taona 2025 ity voninahitra ho azy ihany, halleloia, amen. Misaotra hitodinao soa. Hoy marina tena isaoran'Andriamanitra tamin'ny hoy marina tena isaoran'Andriamanitra tamin'ny nahavitako ny fianarako tamin'ity taona 2025 ity. Eo ihany koa ny fiarovany ahy tamin'ny loza sy ny atambo dia indrindrindrindra alefa ny université tany Madagasikara ny diplômako indray aman-dreniko nandray sy nahita azy falbereo, halleloia, tsara Jesosy. Misaotra marina tena hoy Angelina Diamant tena Jesosy tamin'ny fitahiana sy ny fahasalamana nomena nandritra ny 2025 iny. Misaotra ny tompo tratra soa ny 2026, misaotra Jesosy nahatratra fandarana, halleloia, amen. Efa tratra ny taona efa elaela koa ry mahery Angelina Diamant raha tsy diso halleloia, misaotra an'Andriamanitra. Hoy Mirarandriamalala hoe tena Jesosy fa maro sy voatanisa ny fitahiana sy ny fahombiazana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako nandritra ny taona 2025 iny ary maro ny valim-bavaka azoko fa n'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, misaotra Miria, halleloia. Hoy Sandra, halleloia, isaorako an'Andriamanitra fa natsapako herin'Andriamanitra ny taona 2025 indrindra tamin'ny fijoroana tamin'ny sabata, halleloia, marina izany. Misaotra Sandra. Hoy Roseminina hoe halleloia, voninahitra Andriamanitra fa nataony daholo izay sahaza any amenakavy sady natsara manokana fa raha tsy izy no antsoko amin'ny zavatra rehetra dia tsy misy maminy amiko avokoa izany ka dia raiko Jesosy izay manolo-tsaina foana amin'ny zavatra rehetra, halleloia, amen. Misaotra Rosemina. Hoy Nena Mainso hoe halleloia, raiko Jesosy malala hozy izy fa nahatody ity taona ity, halleloia, voninahitra ho azy
fa tena hoe notahiny ka nahatandrina sabata tsy tapaka. Halleloia. Maro be ny soa azo taminy fa azo tomporery ihany ny tena sy ny Lazara voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra mary Lena Mainsoa. Tena zava-dehibe zany hoe nandritra ny taona ianao tsy tapaka ianao na tandrina sabata. Zava-dehibe zany. Izavy izy nandritra tamin'ity taona ity tsy nanapaka sabata izy nandre mandeha ary. Zany ny tena fahasoavana tonga ravana malala. Tsy ny raha te fahasoavana zany no nandritra ny taona. Halleloia. Hoy mierisoa be anjahana hoe misaotra an' Jesosy mbola natratra izao taona 2026 zao ary isaorako koa Jesosy mitantana nandritra ny taona 2025 iny. Maro ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko tamin'ny 2025 taony tsara ary tao koa ny ratsy. Isaorana Jesosy aby zany zavatra rehetra zany nataonao tamiko tena lehibe tamiko mbola natratra izao taona 2026 zao. Tena misaotra Jesosy malala. Amen. Araka ny tenin'ny Jehova hoe mony soa ihany vanoraintsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Halleluia. Mifamaofao azy zany fa ny fehiny dia zao tsara Jehova. Hoy mitsiry amboaramielina hoe misaotra ny Jesosy satria mbola velon'aina izay mianakavy. Nanana ny ampy zay ary indrindra tsy mba nisy aretina nahazo ka tsy manisy aretina nahazo ka nidirana hôpitaly. Tena hoe fitahiana lehibe zany fahasalamana nandritra ny taona ka afaka mamarina ny taona feno fahasalamana. Ny vola no tadiavina nandritra ny taona tsy lany tamin'ny zavatra tsy nahasoa fa tena nandeha araka ny rariny sy nitsy voninahitra lehibe ho an'i Jesosy. Indrindra fa mbola matsiaro azy foana na dia teo aza ny sedra fahombiazana fifaliana ny alahelo dia teo foana izy Andriamanitra. Halleluia. Amen. Misaotra nambininantsika tamin'izany. Hoy rahalahy Marikely hoe misaotra n'Andriamanitra fa tena niavaka iny taona iny fahasalama tsara daholo izay mianakavy. Ny olana kely nandalo fa ny vadaholo asa tena milamina tsara. Tena azo atao fa tena milamina tsara. Tena azo atao fa tena nahazo izay tena zaza anay izahay mianakavy. Tena nilamina ny saina sy ny fo. Tena feno fitoniana. Misaotra ny tompo fa salama daholo ny fianakaviana. Misaotra ny tompo fa manana mpanompon'Andriamanitra daridalana sy nanoro ary tondra-bavaka mandraikarivy. Misaotra rahalahy Marikely tahin' Jesosy. Ilovilitina hoe isaorako hijoroko vavolombelona sy hanomezako voninahitra ny anaranao Jesosy. Ny fotoana nahavelona mbola nomenao sy ny ankonako taona feno fahitapity. Halleluia. Amen. Misaotra betsaka raha ny Lovely. Hoy azazaka kapatitsy hoe misaotra anao Jesosy misaotra tsy nanao accident mihitsy nefa impiry tena saika ny fandoana. Androany za tena kely fotsiny tena tsapako ny tananao miaro Halleluia. Arabainy tsika rehetrarehetra. Arabaina azazaka kapatitsy tsy nanao accident. Halleluia. Hoy marina ny any Chine zao tsy efa 2027 bonne année daholo dia efa nitsika 2026. Andriamanitra isaorantsika fa nahatsipaka 2025 ary dia mirary 2026 feno fitahiana ny rehetra. Halleluia. Hoy lina hoe halleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa voalohany taminay zany hoe zanaka nahazo mention très bien zany ny narovany ny aiko sy ny an'ny vady aman-janako tamin'ny loza nampioniny tamin'ny olona maro sy mahafinaritra nomeny hery sy fahasalamana sy fahafahana manao ny asany sy tapaka tamin'ny fitondranam-babaka amin'ny ankiavitra tamin'ireo zavatra maro be tsy voatanisa nataony anay. Ny fahitapity etseroa dia raiko lalandava izy ny anarany masina voninahitra ho azy ihany. Amen. Misaotra ranam-paviliana. Ho mary izy hoe Halleluia. Dirana mandrakizay ianao Jehova Andriamanitra mbola nia sy ny tahanay nandritra ny taona 2025 iny. Nomenao anay avokoa izay tokony anay na fahasalamana zany na ra-panahina tamin'ny asa sy ny fanomponana dia indro averinay ho anao ny voninahitra ary mino zay fa ny taona 2026 dia mbola tsara lavitra no irina ho anay. Amen. Halleluia.
Alleloia, irariko arak'izany fangatahana sy fanirianao zany mihitsy no tanteraka eo amin'ny fiainanareo maranam-pavimarisoa 2026. Alleloia, voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa tena tena feno ny fahasoavan'ny tompo ny taona 2025 tsisy narary, tsisy diso vava homana na natrany aloha fa nahita fity amin'izay atao ary ny nisongadina alleloia sy ny nahavitan'ny raharaha fanambadiana azy zanak'aravavika izay tena nahafaly voninahitro n'Andriamanitra rery ihany misaotra ny zokiamo. Alleloia, hoe rika hoe misaotra Andriamanitra lehibe aho no ireo fitahiana nomena ritra nyity taona ity, indrindra moa tamin'ny androany mbola natratra ity farany taona ity, mbola afaka nihinana sy ny sotro ary mbola nomeny hery tanjaka ary tombonandro indrindra ihany koa mbola tafajoro sy afaka foana manaraka vavaka fiambenana no sady notahiny ny asa rehetra. Amen, halleloia, amen. Hoy Jesosy mpandresy ozy mihaja hoe tenainy Jesosy ny fiarovana sy ny fitantanana nandritran'ny taona fa dia faly fatratra ny 2026 izay menakavy kely voninahitro n'Andriamanitra rery ihany. Halleloia, amen. Tsara Jesosy ilaina mainso hoe diraiko be ny tompo fa ity taona ity no nahitako hita maso ny anadahako sy ny ravahako sasany tato amin'ny groupe izay maharesy. Halleloia, voninahitra ho an'i Jesosy fa taona nahitako mifatana ny pastera mivady. Alleloia, izay koa faly be hitanao fa hafaliana tsombotratra. Alleloia, tsara ny tompo. Alleloia, misaotra azy. Alleloia, amen. Saotra Jesosy. Alleloia. Hoy zandrena hoe alleloia, dia raiko Jesosy fa velonaina natratra zao farany taona izao, indrindra notahiny Jesosy ihany koa nefa tsy nisasatra tamin'ity volana ity. Tsara Jesosy. Hoy zokiaja ny anaran'Andriamanitra tsara foana ny tompo avahany eny no manompo sy ny mino azy. Alleloia, misaotra zokiaza. Hoy ko Daniela, alleloia, misaotra ny tompo lehibe tamin'ny fitahiana rehetra nandritra ny taona 2025 tamin'ny nasitran'ny any Menakavy, taony fitahiana maro isan-karazany, ataony fiarovana isan'andro, taony anasitrana ny zandriko, taony namahany ny ady isan-karazany. Tsara zany. Tompo dia voninahitra ho azy rery ihany. Alleloia, amen. Idoda Vanatriel avy Andranam-pavy Manambotsoa izy io. Tonga soa za izy marina tiana tsy nanapaka sabata izy manao an'io mary izy io. Halleloia, zareo tany Jesosy fa nomeny fahafahana tanana sabata foana izy, sabata tsy tapaka ny 2025 koa tojo mbola tsy napaka sabata tamin'ny 2025 koa soa me fa halleloia. Tahiny Jesosy raharaha anisan'ny tony-bavako nangatahako tamin'izao tamin'ny fiandronany 2025 navako mitandrina sabata tsy tapaka mihitsy. Halleloia, dia nataony tanteraka izany. Misaotra i Lovely. Tahiny Jesosy hoy Claude Razaka hoe misaotra ny Jesosy fa nomeny fahasalamana izay menakavy na dia teo aza ny ady sarotra nalovana amin'ny ara-pahasalamana fa mbola nomeny tombonandro. Tsara Jesosy, faly be mamaky ny fijona vavolombelona. Ny zahako ny vakiana tolo mihitsy na dia somary efa lavalava ihany ary fa tsy maninona izany, tsy maiko tsika hitrena ny taona 2026 fe halleloia. Andoharatsika hitsavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra, misaotra anareo rehetra tamin'ny fijona vavolombelona. Jesosy hamaly fity dia mitombotra azy fahasoavana hatrany. Ray tsara baibolitsika tonga dia anadahan-dranam-paveme Manambotsoa i Doda Triel teo. Andoharatsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny rahalahintsika Mika. Rahalahy Mika anavy hatrany ny fitenenana tahiny Jesosy hoe anitra Clarissa misaotra n'Andriamanitra lehibe tamin'ny fitahiana sy ny fahasoavana izay narotsany taminay ary mbola notsimbininy sy namindrany fo ary indrindra velonaina ka tafajoro eto. Voninahitra ho azy rery ihany. Misaotra betsaka anao anitra Clarissa. Ohatra dia entolo-tentsika rahalahy Mika anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera Menakavy dia tahiny Jesosy tsika rehetra. Tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika androany dia tsika ao amin'ny jaona toko fahaenina andimy dimy amby telopolo. Jaona toko fahaenina andimy dimy amby telopolo. Ny soramandro manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nitoriany Jesosy ny amin'ny nofinaina. Tsy hoe ilay tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoy Jesosy taminy izao mofinaina izay manatona dia tsy mba honoana ary izay mino azy mba ho angitaeta intsony. Amen.
Lohatenyity fampiresana zaraiko ty dia manao hoe fahasambarana manana an' Jesosy. Fikitsin'Andriamanitra mandeha ilay teny dia teny teo manao hoe izao mofinaina izay manatonatso mba honoana ary izay mino atsy mba hangeta ety intsony mainina. Izany ravana ny tena fahasambarana amin'izany hoe manana an' Jesosy zany. Rehefa namaky an'ity teny ity za dia tena feno fiadanana taty amiko satria ilay mofinaina ato anatiko dia Jesosy Kristy zany ry havana. Dia ary raha mofinaina izany dia mipetraka ato anatiko ary tsy honoana intsony aho mandrakizay. Tsy honoana ary tsy hangetaeta satria izy mivelona ato anatiko. Dia za ry havana rehefa mandeha eny an-dalana eny na any am-pianarana any anaty fiara dia tena mahatsapa hoe manana antoka be izany ny tenako. Mahatsapa hoe misy fiadanana aty anatiko satria mombana Jesosy, miara-mandeha amiko Jesosy. Tamin'ny taloha tamin'ny mbola tsy nandray an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainako dia natahotra foana za, be fanahiana. Ohatra hoe tsy nanana toky izany, tsy nanana toky hoe handresy amin'ny zavatra izay hatrehako tamin'ny fotoana izay mbola tsy nananako an'i Jesosy. Fa rehefa nandray azy aho ry havana, natao batisa dia tena niova be mihitsy ny fiainako. Tena hoe nitahiny ny zavatra rehetra momba ny fiainako, ny fahasalamako, ny fiadanana sy ny fitsaharana dia mipetraka ao anatiko. Ary falifaly foana za zany amin'ny fiainana na mandalo zavatra sarotra aza dia manana fifaliana any anatiko any, manana fiadanana, manana fanantenana foana satria Jesosy mitoetra ato anatiko. Dia tena hoe izany ry havana ny fahasambarana manana an'izany hoe Jesosy zany. Ary izay no zaraiko amintsika hoe sambatra ny manana an'i Jesosy. Dia zaraiko amintsika izany fahasambarana izany izay iainako amin'izao vanim-potoana izao. Ny olona rehefa misy zavatra dia mitebotebo foana, tsy manana fanantenana, mifo amin'ny fiainana. Be dia be ny tanora mifo fa tena tsy hoe tsika izany tsy hoe tsy mandalo ady, tsy hoe tsy mandalo ady izany tsika fa rehefa manana an'i Jesosy fa tena mandalo zavatra sarotra ny fiainantsika. Be dia be ny mety olana sedra miseho amin'ny fiainantsika. Fa tsapako ry havana, tsapako hoe misy izany tanàn'Andriamanitra izany mihazona, misy fanahin'Andriamanitra mampahery sy mampijoro dia mamerina fanantenana aty anaty ity ry havana. Tsapako izany eo amin'ny fiainako, amin'izao fiainana fahatanjorako izao. Dia manasantsika rehetra ihany koa, mety tanora ohatra, mety tanora ohatra andramiko izy ao fa tsara Jehovah. Hozy ny tenin'Andriamanitra. Dia andramo izany ao amin'i Jesosy izany fa tena misy fiadanana tsy takatry ny saintsika, tsy takatry ny saintsika eritreretiny izay arotsaka any amintsika. Na dia ao anaty fasarotana ary ny fiainantsika dia mahatsapa antsika hoe misy fiadanana any anatintsika any mainina. Dia ny tenin'Andriamanitra ihany koa moa milaza ao amin'ny Jaona 4:20. Jaona 4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny mpangalatra tsy avy ratsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mahanana ny fiainana no sady mahanana be dia be amainina. Ny fiainana tsy misy an'i Jesosy ry havana malala dia mikorotana. Ity izy dia miteny hoe ny mpangalatra dia tsy avy ratsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izany hoe afatesana ny fiainana fa tsy misy an'i Jesosy ry havana, mety tsy hilamina mihitsy ny fiainantsika io rehefa ny devoly no mbola manapaka sy mandidy amin'ny fiainantsika. Fa androany dia hiteny amintsika hoe fiainana be dia be ny ao amin'i Jesosy ry havana. Ary tsapako tamin'ny fiainako izany. Dia mino aho fa nampiarahantsika izay fizarana kely natao teto izay dia topany tahantsika rehetrarehetra n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Alleluia. Kasiraka ninanao raha mika tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay dia Andriamanitra maniky ny fahasavanany hamaly fitianao, hozitra sy fahasavanao hatrany.
mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Tenin'Andriamanitra roa netiny tamintsika teo dia indray Jaona fahaenina Jaona toko fahaenina andimy fadimy amby telopolo dia indray Jaona toko fahafolo andimy efapolo. Resika tsirairay izy ireo. Nefa koa zavatra mifandray ihany zany. Jaona toko fahaenina andimy fadimy amby telopolo io Jesosy taminy. Zany nofinaina izay manantona tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mangetaheta intsony. Raha vakitsika ery ambany ery dia tsy nafalin'ny olona io teny io. Tsy nafalin'ny olona io teny io satria ozy ny olona hoe andiny faraika amby efapolo nge vakitsika ny Jaona toko fahaenina dia nomonomonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nanao hoe zany mofo izay nidina avy tany an-dany. Dia hoe ireo tsy loiova ny Jesosy zanaka Joseva izay fantatsika ny ray aman-dreniny. Ahoana nanaovany hoe ankehitriny hoe zany hidina avy any an-danitra. Tsy nafalin'ny olona io teny io satria izao tsy io ny andrasan'ny olona. Inona ny andrasan'ny olona tamin'i Jesosy? Raha vakitsika ry amin'ny Jaona toko fahaenina vao manomboka ny Jaona toko fahaenina dia izao ny teny. Fantatritsika tsara ilay teny. Ilay soramandry ninitan'i Jesosy ny ranomasiny Galitsy ny nampinanan'ny lehilahy 5,000. Ny soramandry manaraka an'io dia izao nitorian'i Jesosy ny amin'ny mofinaina. Izao rehefa ny zavatra tsapan'ny olona. Ny tsapan'ny olona teto laza ohatriny hoe namitaka Jesosy. Ohatriny hoe modiny sy tombony Jesosy aloha ny olona tamin'ny mofo dimy sy ny hazan-drano aloha, vokosan'ny mofo sy hazan-drano aloha, dia rehefa tonga tao aminy dia mbola niandrandra mofo sy hazan-drano dia nomeny ny mofinaina amin'izay. Ohatriny hoe nasiany Jesosy araty fotsiny aloha zany. Tafiditra an'ilay olona hoe tafiditra. Dia rehefa tonga amin'izay ny olona tsy mofo sy hazan-drano intsony nomeny fa izy amin'izay. Dia tsy nafalin'ny olona zany. Za miteny anao fa tsy ny olona rehetra mila izany mofinaina zany. Za tena miteny anareo, miteny antsika fa raha ampisafidianana ny olona amin'izao fotoana izao, mofinaina sa mofo. Andao nge tsika hivoaka any amin'ny eny an-dalambe eny. Andao nge tsika hivoaka any amin'ny toerana misy olona sahirana tsy manan-kohanina amin'izao fotoana izao hoe noana. Dia teneno izy hoe inona ny tianao? Tenin'Andriamanitra mofinaina sa mofo dipaina? Tonga dia izy ny olona lao mofo dipaina kosa aloha fa mofinaina izany mbola hita ihany avy eo. Rehefa tena nydinihana, reto olona avy nihinana mofo dimy sy hazan-drano roa reto ihany, reto olona avy nihinana voky, olona 5,000 raha kely indrindra, tsy omby 5,000 zany hoe 5,000 raha kely indrindra. Ireo olona ireo ihany angelina ny tenen'i Jesosy mbola tsy nisaraka angery zareo. Ireo olona ireo ihany no niazakazaka nanaraka an'izay nisy an'i Jesosy. Ireo avy nihinana mofo reo, ireo avy nihinana hazan-drano reo. Satria levona ilay mofo, levona ilay hazan-drano. Dia hitady an'i Jesosy indray. Mba hihinana mofo sy hazan-drano dia raha pitso ilay mitady an'i Jesosy. Afaka pitso ilay mitady an'i Jesosy. Satria maninona kely mofo sy hazan-drano? Levona angely izy. Lefiny eneriny. Voky fanoana indray. Voky fanoana indray. Hoy Jesosy hoe nareo ve tsy leo miazakazaka amin'ny zavamora aloha e? Nareo ve tsy leo miazakazaka manenjika zavatra mora levony? Zao ndao meko zavatra tsy mety levony nareo, ndao nareo meko anahy. Halleluia. Hoy Jesosy, za mofinaina izay manatona tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba angetaheta intsony. Zany hoe raha ohatra zany Jesosy no hoanina, raha ohatra zany Jesosy no atonina, dia tapitra hatreo niazakazaka mandeha manenjika zavamora aloha, zavamora levona. Nareo mahita fa eto amin'izao tontolo izao ty ny olona tsy mety afa-po. Nitsotra avimbera lehilahy miliardera Amerikanina anankiray. Zao zavatra teneniny, arakaraky ny tombon'ny harena kosa izy no mahakely ny torimaso, ny mahafoy ny torimasoko amin'ny alina. Mety matory adiny 12 izy, fa niakatra milionera izy dia natory adiny 8. Niakatra miliardera izy
natory adiny enina, zao izy multimilliardaire matory adiny 4 sisa. Ary zao le azy mbola mifo maraina ihany izy andeha hiasa, mbola mifo maraina ihany izy andeha mitady ny hevitra, mivory hatramin'ny alina be miaraka am'reo chef d'entreprise, miaraka am'reo conseillers, miaraka am'reo manager rehetrarehetra, mbola mivory hatramin'ny alina be mitady inona ke, mitady sy hampandrosoana ny orinasa mba hazavona bénéfice bebe kokoa, mba anokafana orinasa bebe kokoa, mba hitombony ny arena. Ary ny olona ray tsy mety mionona, mbola tsy nahita angamba hoe olona anankiray misy any aloha sasasasa misy mpila anankiray atao George Michael, tena nanapa-kevitra izy za tsy hira tsony izy ina ny antony tsy nirano tsony, za izy tsy hanao spectacle tsony tsy hamokatra hira vaovao tsony fa efa ampy zay azoko zay. De zao mba niteneny na tsy hira tsony tsy asa tsony efa ampy hoanahy zay azoko. De tsy te hitombo harena tsony izy zany. De izy moa no maty 25 décembre 2000 firy izy iny maty tsy tadidiko. Ny olona zany ry havana tsy mety mionona, misy zavatra tsy ampy foana eo, misy zavatra tsy ampy foana eo. Rehefa notaninao ny olona anankiray na efa nanany daholo ianao mieritreritra hoe ananany daholo ny zavatra rehetra, fa mbola misy zavatra tsy ampy ao, mbola tsapany foana misy zavatra tsy ampy, misy zavatra tiana tongavana, misy tanjona tiana tongavana, misy zavatra tiana ho azo. Io angery havana ny toetran'ny olona, io angery havana ny zavatra iainan'ny olona, io janona toko fahenina io tsy mety afa-pony olona, tsy mety afa-pony olona. Vao maly no ny hinana voky, tena voky amin'ny 2020 ny ampisony iny ny vaoka zay nijanona teny am-pitanambazy de nahita fa tsy nisy samby kilafa teo fa tsy ray ihany. Ary zao tsy mba niarana indrona tamin'ny mpianany. Niasa taitra zareo fa tsy teo Jesosy. Lasa zany zareo azakazaka nanenjika an' Jesosy tonga teo amin'ny toerana anankiray zareo taitra be zareo fa tsy teo Jesosy. Zao ny teny olona maty tsika. Ahoana ny maty tsika? Tsisy mofo, maty ny anoana antsika androany. De jerinareo andininy 520. Ary rehefa nitazy teny ampitany ranomasina izy taminy raby oviana ny tonga teto ianao. Ny dikan'io ny tian'olona eo antany de zao hoe raby efa raikitra rafo fizarana mofo, sao de efa lany koa mofo. Zay ke dikan'io, zay dikan'io, raby sao de efa lany ny mofo. Nanenjika Jesosy reto olona reto tsy Jesosy fa ny mofo. Ary zay ny tiany Jesosy hatsahatra eo amin'ny fiainan'reto olona reto. Zay ny tena tiany Jesosy hitsahatra. Tiany Jesosy ho afa-po amin'izay reto olona reto. Tiany Jesosy hitombona tsy azakazaka sy hitotototsoiny amin'izay reto olona reto. De meny vahaolana maharitra. Meny vahaolana maharitra. Misy any Madagasikara tamin'ny taona toketany amin'ny taona 527 tany, hoareo izay matadidy de iza matadidy ny tena taona ohatr'izay satria niatadiavako an'izany mantsy de nanao scout zay tamin'izany. Entre ny taona 1985 hatramin'ny taona 1988 izy nareo natadidy an'ity zavatra ity. Nirofiny fanjakana daholo ny 4000 rehetrarehetra sy ny sahirana tao Antananarivo. To de nirofiny. De naterina any amin'ny tanàna atao hoe Mahasolo. Any faritry Tsirony Mandedy zany. De nomena tany tsy nividy fa tonga de nomena hoe io ny tany amboleo, io ny masomboly amboleo. De mbola be de be mihitsy zao ny olona efa manana ny javikely nafindra tany mbola mipetraka any Mahasolo izy amin'izao fotoana zao. Raha misy olona avy any Mahasolo eto mety afaka manamarina an'izany. Zay ny lasa tany tamin'izany fotoana zany de nahita tsara zany hoe oay reto zany le 4000 tany Madagasikara tany Antananarivo de nalefa anankaty. De betsaka tamin'izy ireny no nitsoka avy any Mahasolo indray de miverina nandeha nanao 4000 any tany Antananarivo. Inona ny anton'izany? Misy olona tsy te hiala amin'le tolotolotra kely isan'andro. Mangatangataka kely de mahazo kely de mipetraka kely de mangataka de moa misy olona tena vonona tanteraka mihitsy anova fiainana
dia nanaiky nandeha mipetraka tany Mahasolo. Dia namboly, lasa mpamboly, dia manana tany, dia manana vokatra, lasa patron bokatra. Nitiany Jesosy androany a, nitiany Jesosy tamin'reto olo reto, ary tiany Jesosy ampitaina amiko sy aminao, dia zao, tsy tiany Jesosy tsontsika hiaina amin'ilay tolotolotra kely ray avana malana. Tolotolotra kely za mihinana mofo sy hazan-drano, mipetraka fotsiny zany dia mihinana mofo sy hazan-drano. Ary za mino fa tsisy niditra tamin'ny lohan'ireo toriteny, fa niandry ny amikisana azy izy ireo. Ny olona ray ray avana malala, raha mbola tsy nahitan'i Jesosy, ny olona ray raha mbola tsy nandray an'i Jesosy, dia tsy mety afa-po eo amin'ny fiainana. Raha mahita zany a, ny aingon'ireo digrese nahita an'ireny. Rehefa mahita anao fiainan'olona anankiray, na dia mivavaka azy izy io, dia fantatrao fa mbola tsy nandray an'i Jesosy tsara izy. Raha vo izy mbola tsy mety afa-po amin'ny fiainana zay, raha vo izy le mbola mihazakazaka, tsisy avelany mandevitra zany, fa niasa hitady vola. Misy zavatra tsy ampy, mitsiriritra zavatr'olona, mitsiriritra amin'ny fiainan'olona, tsy mitsahatra mitsiriritra olona. Mbola tsy nandray an'i Jesosy izy. Mety mivavaka izy, fa mbola tsy nandray an'i Jesosy izy. Ny olona mandray an'i Jesosy eto dia zao, ny olona manaiky fa Jesosy ny mofinaina. Ny olona sasasasany satria tamin'iny izy olona sasatsasany a, sy ny olona rehetra koa no monomonina, satria hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 9:20 dia ny monomonina tamin'i Jesosy ny jiosy, fa tsy ny jiosy rehetrarehetra. Fa nisy taony nandray hoe tena ianao marina ny mofinaina. Hoy Jesosy, za mofinaina izay manatona tsy mba honoana, ary izay mino aho tsy angetaheta intsony. Ny olona ray rehefa mandray an'i Jesosy, mahay mionona, dia mahafa-po azy tsotr'izao fotsiny Jesosy. Hoy ilay hira anankiray hoe ampy ahy Jesosy, mbola velona ka miaina ety, ampy ahy Jesosy. Ny olona ray tena nandray an'i Jesosy dia olona ray a manana fahafam-po amin'i Jesosy. Jereo ny tenanao androany, ianao io ve manana fahafam-po amin'i Jesosy? Ny olona manana fahafam-po amin'i Jesosy a, dia zao, le olona le mahay mionona amin'izay am-pelantanana izy. Inona zao tamin'ny 2025 iny? Betsaka ny zavatra mety niritsika ho azo e. Mety nanana programme tsika, mety nanana tanjontsika, mety nanana zavatra tena tiana ho azo tsika, nangatahana tena nifandina hanina, fa rehefa tsy azo tsika le izy, ny ahafantaranao fa olona nandray an'i Jesosy iny, tsy malahelo izy na dia tsy azony azy. Ny olona nandray an'i Jesosy ho mofinaina, ny olona nandray an'ilay mofinaina, olona mahay makasitraka, olona tsy diso fanantenana zany intsony. Ny zavatra nendrasana zany, dia tsy azo le izy tonga dia mamoy fo. Misy mamono tena mihitsy. Satria nieritreretiny fa ino ny tena fiainana. Tady itoy ry havana, za mahafantatra olona anankiray zay, mahafinaritra anahy le itsoroka amin'ireo le misy niesinay zay manao vakansa atao tokantranonay atao amin'izao fotoana izao. Izy io a dia tena tahin'ny tompo, tarenanay le fomba fiainany, dia le fiainany dia tena tahin'ny tompo. Izy io a mahay fianarana kely izy, dia rehefa afaka fanadinana izy a dia nanao demande hiditra ao amin'ny université an'Ankatso. Examen anankiroa, concours roa no natao ny hidirana ao amin'ny faculté anankiroa no nanaovana concours hidirana ao Ankatso. Dia samy tsy tafiditra izy, tsy niraisan'ny zareo. Dia nalahelo izy hoe ahoana ary zany. Dia nikarokaroka kely izy a, dia nikarokaroka kely izy tamin'ny internet, dia nahita bourse any Rwanda. Dia mipostule izy, tonga izy dia voaray, dia tonga izy dia voaray tamin'ny université tany Rwanda. Dia tany vita reny tany Rwanda, dia voaray tany amin'ny université indray izy tany Afrique du Sud. Dia vita reny tany, dia any amin'ny université any Italie indray izy zao mianatra. Hoy izy aho manontany azy,
tahiny tompo andria mody tsy voaray ny akatso misy mantsy de ahoana hoa zany zao fahitandria le tany voalohany zao ndrio nalahelo mihitsy tsy voaretany akatso nefa raha jerena zao mety indrindray ary zao meme an'le mpampiaretany akatso tsy nandray andry zany hoe tetsy zany tsy azo fa ny tsara lavitra no azo tsara nge ravana zany mikarakara double master izy zao tsara nge zany ravana ary tena mipetraka ny fianarana vita no le izy le tso ozy raha voaray tany ry de any ry zao ohatra zao de manao call center aveo na manao taxi phone tsy manambany an'le any fa iaraha malala kosa fa tany nge ravana manisan'ny mampalahelo zany tokony jeren'ny fitondram-panjakana fantatanana tantara ty niaisiny ety fa fiasana be dia be mihitsy zao zany de zao efa miverina tany Madagasikara kely izy avy navita ny fianarana tany Rwanda sy tany Afrique du Sud de nanao demande stage na Madagasikara tsisy mandray na de call center za tsy mandray de lasa ndray izy miverina ny Italie de any Italie izy mianatra de ozy izay aza verina antsoa fa be zavatra azo atao aty ny tiako tenenantsika zany de zao misy fotoana nge tsika ravana mirate zavatra ery anao de iny anao de mitomany de iny anao de malahelo de iny anao de memonmonina de ozy anao zany tsy hivavaka tsony nefa tsy fantatrao fa ny tsara indrindra fa no manin'Andriamanitra ho anao etoritorety nge ravana raha tena nandinika inona mo ravana zay mofo sy azan-drano miohatra am'izany hoe mofonay manandova tsara ho Davida inona ravana zany hoe manana an' Jesosy ny olona manana an' Jesosy zany tsy miraharaha zay mofo sy azan-drano zany tso mofonaina sy ranonaina ny azony halleloia ny olona fa niray an' Jesosy le mofonaina de olona tena hoe afa-po amin'ny zavatra rehetra jereo hoe Davida raha mba nitsiritra zavatr'olona zany jereo hoe Davida raha tsy zay zavatra eo am-pelantanana nahitany fiadanana voainga antsika nitore nefa nandeha nitsoaka Davida de tsy nitondra sabatra izy de nantany any Ahimeleka am'izay zay inona mba misy sabatra avy ao de ozy izy Ahimeleka tsisy afa-tsy le any Goliath ao de izy Davida neo fa tsisy tahaka an'iny ianao hoe ravana raha mifotsy miangary de eritreritra hoe tena tsara ve zany sabatry ny fahavalonao zany metinao hiady tsy mba manana an'inao ianao fa Davida tsy nisy olana an'izany ny Davida mety amiko iny ka rehefa iny nomeny Jehovah de mety amiko iny ary nafahana ndripandripaka fahavalony ndray satria iny nataony Jehovah teo am-pelantanany halleloia ka zany zany teteny aminao am'ty androany ty ny mahatonga anao mbola tsy manana fiadanana miaraka amin'Andriamanitra de zao mbola tsy niraisinao Jesosy zay ihany fa rehefa tena voarainao Jesosy misy zavatra mety tsy tomombana ny fiainanao misy zavatra mety nandrasanao de tsy tonga zao foana ny zavatra ao anatin'ny fisainan'ny olona efa nandray an' Jesosy tsy anjary iny miandry any tsaratsara lavitra kokoa halleloia amen tsy mba disy fanantenana zany za amin'ny asa mandarazy ataoko misy fotoana matetitetika be aho araka nyteko tamitsika zay mivarotra fiara mivadinasanay de misy fotoana mihitsy tena mandeha mijery fiara ianao miresaka amin'ny olona manao an'izy io oana le tany de to zao ny tenen'olona tadray tsy tonga be de be misy olona efa 20 zao mitady hakan'io za de tsy mba taitra am'reny misy olona matsy mieritreritra hoe amde azakazaka androany alina raha fiteneny zany izy zao no teniko amin'ny olona rehefa anjarako io halleloia na misy olona 10 reo alohako rehefa anjarako io de laza zay ihany misy anankiray zay zao voaikaingana ny alina iny efa tena mietaretana mihitsy any de hakan'izy raha piso ozy zao hoe togafa maraina zaho mbola miasa amin'ny maraina mbola miraha fa 5 oza fa ny ariva mihitsy aho vo iainga akazy tsy hotratranao tsony io izy tena mino aho fa hotratrako entanetana mihitsy aho mba azo an'le izy tonga ny amin'ny 12 tena seka hera atao ampiasana de mba andeky nitsorika satria alavilavitra ny angalana an'le izy tonga ny ariva amin'ny 5 za mirava andeha iainga andeha hoany am'le izy nandefa mesazy hoe efa nisy naka le izy de amin'ny fifaliana no diko tato an-trano halleloia no tato an-trano ny sordité nakena tsara nanomana fandarana tsy nipika tsy
tsy mipika tato anatiko zany hoe kahay tena maty fa tsy nahazo any izy tsy anjarako iny de zay koatran'izany zava-rehetra zany za manana an' Jesosy na tsy azoko azy zao rehetrarehetra zao za manana an' Jesosy halleloia de tsy miazakazaka tsory niazaka zana sisa de mofinaina ranonaina reto olo reto de niazakazaka tonga hatra izy ny zavatra nanontaniany voalohany tamy firenao tonga teto tsy mba efa nomboka ve ny toriteny fa tamy firenao ny tonga teto zany hoe so de efa vita ny fizarana mofo alleloia za de tena aminao androany raisy hoe mofinaina sy ranonaina tsy angetaeta tsony ianao ary tsonoana tsony ianao vitatra hoe fifangatanao fiazakazanao amy zavamora aloha zany mandray an' Jesosy ianao tonga ny zoma arivo ny zavatra tsy vitanao tsy marary loha tsy marary saina am'zany tsony ao zavatra fantatrao de zao hitsahatra satria sabatany andro zay tsy vitanako tamin'iny fitain'i Jehovah halleloia zay tsy azoko tamin'iny mihoatra lavitra noho zany no azoko am'ty sabata ity andray loha rano velona indray halleloia zao natoko fafolo andiny fafolo halleloia ny faharoa zay nitorian'ny rahalahintsika teto de zao zao natoko fafolo andiny fafolo mivaky toy zao manao hoe ny mpangalatra izy tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana za avy manana ny fiainana sady ananany be dia be halleloia za avy manana ny fiainana de anana ny fiainana be dia be halleloia isotro rano kely vetivety fotsiny aloha ry havana malala fa somary mangetaeta kely vetivety fotsiny halleluia ay azafady tapaka azafady tapaka le izy aratsindrina fa voatsindriko le micro kely azafady efa maheno mila efa maheno nareo zao halleloia zay efa misy am'izay kosa halleloia dia efa maheno am'izay sotra lovely halleloia ny devoly efa tonga amin'ny fiainan'ny olona tsy manana tanjona tsara na de ray ary tsy manao zavatra tsara na de diso hevitra reny olona manao pakta amin'ny satana reny diso hevitra reny olona manao pakta amin'ny satana reny tsisy zavatra tsara azo avy amin'ny satana na de ray ny olona zao mihitra hoe manam-bola be de manana tobilatsady hoe vidy trano de vidy fa tsisy zavatra tsara na de ray azo avy amin'ny devoly mety tomeny vola be dia be ianao fa tadidio fa mbola fampitehanao manao ana de mifanananao an'iny lasa be rehare be zay ny olona
lasa be fahavalo firy ny olona revana tonga de misy mamono misy mamosavy misy mavita mamono ary izy any tsy miaro izy a nao zany manapaky tamin'ny satana ny olona de manam-bola be de miara-miaingy am'izany daholo mantsy ny toetra ratsy rehetrarehetra lasa berehare lasa diseoseo lasa tena oeraoera be erany tanàna de nanangana fahavalo de mbola devoly ihany koa manangana reny fahavalo reny a ny atsika zao jesosy a miaro atsika amin'ny fahavalo ny devoly tsy miaro ny anazy amin'ny fahavalo zany fifarin'ny devoly mahita olona ray potika fiainana zany ny devoly tsy tonga raha tsy andraiva angalatra amono ary andringa aza mba tafiditry ny devoly zany ny fiainan'ny olona ray fa potehany hatramin'ny farany ary tsy manao fa tsy mamotika n'iny izy de hopotehany hatramin'ny farany mihitsy zay ny asany fa jesosy nefa tonga amin'ny fiainan'ny olona inona ataony jesosy zay manorina ny olona iny a manangana indray nyny olona iny a ary miasy mitasy momba ny hatramin'ny farany jereo lela demoniaka atao de gerasena efa tena nataon'ny devoly tena tsy fiainana tsongeravana fantatrareo moa reny olona manompo devoly rehetrareo reny olona mpanan-karembe na olona malaza be reny star mondial tena multimilliardaire reny mba fantatrareo moa reny olo reny mba tantaraiko zavatra nareo fa reny olo reny ke tsy miaina fiainantsika ohatry zao tsony reny olo reny ke fa tsy mihinana zavatra tsara hoanitsika reo tsony maloto nge no hoan'ny reny olo reny miaratsiny aminareo a teneniko secret nareo fa reny olo reny raha de zavatra maloto no hoan'reny olo reny hitanareo ohatry hoe tsy kasi andalika hoe tena efa zany ny fiainan'reny olo reny olo reny a misy hitanareo kafa re zanaka misy olona acteur sy actrice reny jerenareo fiainano sy ny hafahafa be zany tarehany lasa manovanova tarehy lasa tena jerenao izy tam'izy mbola tsotra tam'izy mbola taloha tena hoe mahafinaritra mijery azy fa volanao-pahaky tamin'ny satana tonga de mivadika tena hafahafa be mihitsy reny ke rehefa nana izy ary tsy tompony tena ntsony tsy tompony safidy ntsony ary na izy ary tsy tiany reny hitanao itsy olona tsy miadana olona tsy manam-piadanina tsy manam-pifanina satria ravain'ny devoly ny fiainany satria tena potika potehany devoly ravainy angalary ny fifaliana angalary ny fiadanana jesosy vao mifanena amin'ny olona fiadanana aloha ny averin'ny voalohany ny olona manam-piadanana zany tsy azony devoly ataony aninona ntsony zany ametsahany jesosy finoana ny olona manam-pinoana zany tsy azony devoly ravaina ntsony zany de io le lehilahy atao gerasena efa tena tsisy fiainana ntsony zany eo akaiky ny fasana eo zany de fa fatorana rojo vy de zay ny fiainany maraina atoandro ariva fatotra rojo vy maraina atoandro ariva itsoahan'ny olona maraina atoandro ariva nananana mitetetika ny tenany anaty fangiry firina zany ny fiainan'ny olona ao ny devoly hoy jesosy manao hoe za ozy izy avy mba anana ny fiainana sady anana ny BDB ananana BDB zany de zao sady BDB amin'isy zany ny BDB amin'ny lanjany sy ny apetsany zany aleloia za ozy izy tonga anana ny fiainana sady anana ny BDB ny olona vafatotry ny devoly a tsy manana fiainana zany misy olona fantatry zay tany an-tanànanay taloha misotro toaka izy io ary mahavarina anay izy io mahavarina anay izy io a de tsy tafatsangana eo ambony fandrinany tsy tafatsangana eo ambony fandrina raha tsy misotro toaka tapaky ny bota efa miandry izy zany vao mifoy de efa fataon'ny mamany eo amin'ny fandriana hoe toaka tonga de roma reny de tsy mety tafatsangana eo ambony fandrina de nitongotra izy zay a tsy haiko raha misy mponina any akady vato nareo a de mba hitan'izay lehilahy zay hafahafa be zay mpandehany mbola tsy nahazo toaka izy manao an'iny de rehefa mahazo toaka izy misotro toaka eritreretinareo hoe inona mandika inona ny fampidiran'ny ozatry ny tongotra sy ny toaka
tsy haiko loha zay ifampidira zany fa zany namanay zany a tsy mahay mitsangana avy eo ambovany iny ary tsy mahay mandeha ohatran'ireny olona manana kilemy reny raha vao tsy mahazo toaka de rehefa mahazo toaka izy de manomboka mahazaka anazy am'izay ny lohaliny de manomboka mandeha izy de izany tsy fiainana nge zany ry havana toaka nge zany ny fiainan'le olona hoe anontania zany inona ny fiainanao toaka vao tsy mahazo toaka izy de tsy afaka mitsangana de raha vao tsy ampy de izy zany rehefa mandeha eny an-dalana de hitanao mihitsy izy hoe ohatra mbola tsy ampy toaka fa mbola somary ohatry mivilavilokona ohatry ny ohatry zao mifandeha ohatrany mifandeha ny mandeha ohatry ny bibiloka zay ny toaka de rehefa mandeha mahitsy izy zay de efa ampy zay ny toaka de raha vao mihoatra indray le toaka de mivembena ohatra de miverina ohatry n'le teo indray fa mivembena ny toaka indray fiainana ve zany ry any États-Unis any misy olona mahavita tena manojolà mihitsy mba hahazahoana vola hividanana drogy tena mahavita tena tsy vita tena hoe tena mahavita mivary tena ny vehivavy sy ny lehilahy koa mba hahazahoana vola kely hividanana drogy aty France feno an'izany feno an'izany aty France anefa zay azo tanany drogy zay sisa tsy zay ny fiainana drogy ny fiainana jerinareo rehefa tonga Jesosy amin'ny fiainan'ny olona anankiray lehilahy tao Gerasena zao vao tonga fotsiny Jesosy de nivahana ny fatorany de tonga de androana ny demoni tao anatiny de gaga ny olona to de nitafy lamba izy de kalma be izy to de lasa noditao an-tanàna izy niverina nanana fiainana niverina tany amin'ny fiarahamonina firy tamintsika reto nefa neka very tany tsy tany amin'ny fiarahamonina tsony raha tsy mifanena tamin'i Jesosy firy tamintsika reto ny olona mety efa taizany nisy anao raha tsy mifanena tamin'i Jesosy ianao zany Maria Magdalena zany nge ravana malala ka tena nanana fiainana tena voafatotra nge zany ry havana nampahoriny ny demonia nge ry havana zany Maria Magdalena zany fa rehefa fanena tamin'i Jesosy izy ohatra hoe zavy manana ny fiainana de fiainana be dehibe alleloia tena manomboka nanana fiainana zany Maria Magdalena zany de zany Maria Magdalena zany nampianatra amin'ny mpianatra nitarika amin'ny mpianatra namono mpianatra tamin'ny torimasony nampirehatra indray ny ara-panahy mpianatra rehefa lasa Jesosy ka nangingina amin'ny mpianatra zany Maria Magdalena zany nampatsy amin'ny mpianatra fa mitsangana ny tompontsika alleloia fiainana nge zany alleloia jerenareo le Maria Marta zany varina nikarakara sakafo tsy ratsy mikarakara sakafo zay zao rehefa mbola andeha hisakafo alleloia fa ozy izy Maria hoe misy tsara noho izany za ianao Jesosy hitory teny tonga de izy koa Jesosy Maria mifidy ny anjara tsara zany ny ara-panahin'ny olona zany rehefa mifanena tamin'i Jesosy zany ny ara-panahin'ny olona zany rehefa niona tamin'i Jesosy alleloia ary ny olona rehefa mifanena tamin'i Jesosy ozy izy hoe zavy mba hanana ny fiainana voalohany indrindra manana fiainana am'izay zany no manomboka eo manomboka eo aloha zany ny fiainana zany metomboka eo amin'ny fotoana ifanenantsika amin'i Jesosy zaho a teneniko anareo foana hoe zava zay foana ny ampitahotra taloha nampatahotra nampatahotra nahako andeha hivavaka hiditra lalana fivavahana za eritreritra hoe tapitra ny fiainako raha mandeha mivavaka izany satria ny fiainako taloha teneniko anareo za taloha de olona tena mpakafy fiainana tena nakafiziko fiainana io tena nakafiziko fiainan-jatovy io fiainana io fa niazy zany za rehefa isan'andro tena akafizy voavidy tena akafiziko ataoko mandeha isan'ambaratonga mihitsy ny fangalako fiaina amin'ny fiainana tsy tantara zavatra zay tsy rehare zany fa de tena amin'izao betsaka ny zavatra neritreretiko hoe tena fataoko ary tena fiainako le izy mandrafitra ny fiainako de reo zavatra io nefa tsisy mety amin'ny fivavahana za mihitsy sy mahafantatra hoe raha mivavaka de tsy azoko atao tsony reo de zay tsisy fiainana ho atsony raha mivavaka de kambo nitsoka an'izany fivavahana zany mihitsy fa rehefa tena tafiditra za ry havana natsapako efa ilany naharay antson'Andriamanitra tena tsapako zany tena tsapan'ny fanahiko izy efa ela no tena hoe naharesy nandray zany antson'Andriamanitra zany fa
ny viliko lalana foana io fa rehefa tena tafiditra niditra teo amin'ny fiainako ary Jesosy teny meny fiainana tena anana fiainana be deaibe teo aho vao nanomboka rehetrrehetra hoe resy lahara tena taraina vao nandray an' Jesosy aho misy fotoana mahay olona mijovany hoe 14 taona de efa nandray an' Jesosy vita batisa sy ny sisa hoe taiza oaiza zany nanaovan'indrony fiainana le fiainana zao tontolo zao le mba ho tatarina amin'ny zanaka manjara le mba nazahoana fafinaretana fa za miteny anao zao ny tena fafinaretana ny fiainanao am' Jesosy ny tena fiainana amin'ny fafinaretana ary ananana be deaibe iny moa le ananana be deaibe zany olona manana be deaibe zany a de mihoatra zany ny ananany rehefa mihoatra da afaka mizary ianao Alleluia zay zany ny définition zany tenareo zany raha fa Petera voafanena tamin'i Jesosy raha ny tena marina Petera tokony na de nangataka hazan-drano tamin'ny nangataka hazan-drano tamin'ny namany izy ny andro triny hoe satria tsisy hoentina mody fa voafanena tamin'i Jesosy izy Petera ny antso ny namany mitondrana reo sambo kely avia pio zahay fa fefika ny sambo kelinay fefiky ninona fefiky ny rano hoe fefiky ny trondro no ny tetiavana ananany be deaibe halleloia ary tsy vitan'izany any tsy nijanona teo amin'ny trondro fa Petera rehefa nandray an' Jesosy de lasa ny zara tamin'ny olona nanangana ny fiainan'ny Petera Jesosy ny rany Jesosy lay Petera nanangana fiainana satria nanana be deaibe zany a za zao ohatra hoe manana akanjo be deaibe de raha misy olona tsy manana akanjo de meko azy ny akanjo satria tsy manana be deaibe de izany ihany koa le izy ny olona mifaina tamin'i Jesosy zany tao ry Petera lasa mpitoroteny lasa mpizara fahasoavana amin'ny olona tao le vehivavy Samaritana lasa andeha niazakazaka tao tany de ny zanany le vavao le teny somafaly de naveriny zay nytenen'i Jesosy azy de nandray fiainana daholo koa ny Samaritana alleloia araka teny taminay ry Maria Magdalena ry Paoly rehefa mifanena tamin'i Jesosy a mpanimba fiainana taloha lasa mpanangana halleloia satria rehefa manana be deaibe ny olona ray de afaka mizara tsisy olona mihitsy afaka izara nefa tsy manana tsisy olona mihitsy zany afaka izaran'i Jesosy amin'ny olona nefa izara tsy manana an' Jesosy fa reto manana be deaibe halleloia de afaka mizara be deaibe mizara amin'ny olona ka za te teny aminao androany a aizo Jesosy androany mahatonga anao mbola tsy manana fahafapo eo amin'ny fiainana io de zao tsotra fotsiny mbola tsy nandray an' Jesosy ianao inona zany zao ny mampalelo anao ny olona rehetra tamin'iny 2025 iny sao daholo za ty mba inona fa ianao io maninona ny olona nandray an' Jesosy mahatsapa fa zany nahazo mibetsaka indrindra za tena ko anao zao tsisy nizan'iza tsy riritiko zany ny fiainako diso hevitra ny olona raha mieritreritra hoe za ty mialina olona na mitsirritra olona tsy ryavana tena natrea an'Andriamanitra ampy anahy Jesosy azay fa mitsirritra olona zany sambatra aminy za mahatsapa fa za sambatra za hitanao io tena sambatra manana an' Jesosy alleloia ary za afaka mizara fahasambarana satria zany ray be deaibe nomeny fiainana de nomeny mba hanana be deaibe ary le be deaibe ananakio zao zareko aminao isan'andro anafandarana foana raha mbola velonayna izara inona izara zay mba azoko tamin'i Jesosy izara le fiainana be deaibe azoko tamin'i Jesosy fa n'Andriamanitra ny voninahitra matoko sy mino fa varainao zany afatra zany raha misy ny tianao ambara tapitra ny fandarana alleloia de natsika izara fahatsapana iny ny kantoko rado aky radio alleloia raha misy aminareo a maniry izara fahatsapana alleloia dia afaka mizara fahatsapana izy a miantso anay izy a de mizara fahatsapana azafady aloha aloha alleloia doloha asitsika sary ary a asitsika sary aloha mbola zavelantsika miteny hoe marina ty ana fa aloha aloha izy sary vao miteny izy halleloia
Ny avavarainareo daholo ny afatra ny dia ho an'Andriamanitra koa ny voninahitra. Raha efa ao ary ianao marina ty anahy, to dia mila avy hatrany ny fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao tenenina marina ty anahy. Jesosy pastera maheno ve azafady? Maheno tsara mihitsy izay. Ny zavatra nakasika an'androany hoe ny olona iray tsy manana Jesosy tsy mety mionona amin'ny zavatra ananany fa tadiaviny ananana daholo ny zavatra rehetrarehetra dia lasa tia mialonalona olona izy dia mety mivavaka ihany izy fa tena hoe tsy mandray an'i Jesosy, tsy manana fahafapo amin'i Jesosy, tsy afapo amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mihaino Jesosy azy dia manaraka an'izany hoe ny devoly izany rehefa tonga amin'ny fiainan'olona anankiray dia tsy manangana izany izy, tsisy zavatra tsara mihitsy no mety hoe omeny harena fa ao aorian'izay misy ohatra hoe rehare dia ny devoly indray manangana olona mialina ny olona anankiray iny. Dia fahatelo hoe miatomboka amin'ny fananana Jesosy ny fiadanany. Dia mankasitraka indrindra dia faly miarabantsika rehetrarehetra tratry ny taona izay efa tratrany dia ho tratry ny taona izay mbola tsy tratrany. Tainy tompo daholo. Aleloia, mankasitraka indrindra anao marina ty anahy tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Satria piditra olona hafa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka, aleloia, dia ampidirintsika avy hatrany raha ohatra ka efa ao ny mpanompon'Andriamanitra. Rahalahy Tojo, anao ny fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina tao anatin'izay. Raha Jesosy daholo tsika rehetra dia misy tokoa ny lazaina dia misy tokoa ny ambara. Aleluia. Mankasitraka anareo mirahalahy tamin'ny toriteny fa nahafinaritra sady nahakasika le farany teo aloha le hoe misy hevitra reny mba manao pacte satanika reny hoe tena manan-karena, sambatra sy ny sisa satria tena lasa manangana fahavalo mirehareha sy ny sisa. Dia rehefa avy eo izay ihany mamotika ny fiainany dia mampalahelo ny fiainany, lasa simba ny fiainany. Dia ny devoly ihany koa no mitaona an'ireny olona reny ihany manangana fahavalo anazy dia mamotika ny fiainany satria ny devoly dia tsy tonga raha tsy hamotika sy andrava fa sy andingana fa aleo amin'i Jesosy aleo manana an'i Jesosy dia manana ny zavatra rehetra dia manana be dehibe, manana fiainana be dehibe dia afaka mizara, aleloia, dia mizara fahasaora, mizara tolotena, mizara fahatsaran'Andriamanitra, aleloia, mahafinaritra. Dia nahakasika be anahy koa telo hoe ny olona tonga fotsiny mba hanana mofo. Dia hoe nanontany hoe vinanao Jesosy ny tonga araby ao, vinanao ny tonga satria ny olona sao dia efa tara mofo, sao dia efa mba vita fizarana mofo. Zany hoe ilay mofo foana ny olona zavatra mety ho fotsiny zavatra indray mihinana fa Jesosy mahafinaritra fa tena miprezenteny taminy ny mofo naina dia izy mihitsy satria tsy tiany le hiaina amin'ny tolotolotra kely foana ny olona mofomofo kely fotsiny fa tiany tena hanana anazy dia tsy horontsony tsy haingetaheta tsony sady tsy honoana tsony. Dia izay nakasika anaty dahin Jesosy taholy. Aleloia be mankasitraka indrindra anao rahalahy Tojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay nentinao izay dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana maro fitianao mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo rahalahy Tojo. Aleloia. Satria piditra olona hafa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka amintsika rehetrarehetra dia ampandrosotsika avy hatrany raha efa ao ary raha vavy Aingodina Rodriguez dia mihinanao avy hatrany fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao tenenina. Mankasitraka pastera na mefi dia mankasitraka anareo mirahalahy mianaka koa tamin'ny tenin'Andriamanitra mampahery be. Zavatra tena nakasika dia raha Jesosy no tonontsika dia tapitra teo ny zakazaka ilay mitady zavatra mety ho levona sy mety ho lo. Dia hoe ny olona onona fa mitady le titolotolotra kely mofo sy ny hazan-drano dia ireny nefa tena tiany Jesosy ho hiala antsika. Dia faharoa ilay hoe ny olona rehefa ny olona anankiray na dia hoe efa mivavaka azy ka mbola tsy mety mionona sy afa-po dia mbola tsy tena nandray an'i Jesosy izy izay. Dia fahatelo farany hoe ny olona
rehefa manatona an' Jesosy vao manapa-kevitra fotsiny handray an' Jesosy dia tonga dia fiadanana aloha nomen Jesosy fiainana, dia ilay fiainana be dia be dia ahafahana le mizara ho an'ny hafa ihany koa satria misy ny zavatra rehetra mihitsy zany dia hoe fiainana be dia be ao amin'i Jesosy. Dia zay zany mahazava-dehibe le tena hoe mandray an' Jesosy dia mahay mionona amin'ny zavatra zay misy eo amintsika. Dia na nisy zavatra mbola tsy ananana aza dia tsy atao mampalahelo, dia zay zavatra tena nakasika be pastera. Dia mankasitraka indrindra dahiny Jesosy daholo. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao Aingonirina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Jesosy hamarify anao mitombositra sy fahasoavana foana hatrany mahereza foana ihany koa amin'ny asan'ny tompo. Misaotra anareo rehetra izay mizara fahatsapana, Jesosy any hamarify anareo dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Otsika anao hira anankiray amarana antsika ny fotoana. Alleluia. Rapitsika dia tsisy fandarantsika rapitsy satria somary aritory kely andro mba iraka falifaly amin'ny ankonana dia somary reratreraka dia tsy hanisy fandarantsika rapitsy atao dia amin'ny zomatsika manomana sabata miona amin'ny zomatsika miona dia amin'ny sabata moa amin'ny zomatsika miona manomana sabata dia amin'ny sabata moa isika no andray ny tsodrano araka ny fandaram-potoanantsika teo. Dia tahiny tompo ary isika menaka minofinaritra isika ny tery atolotra mpitiavana be antsika tery dia orina zay isika tonga dia hivavaka avy hatrany. Minofinaritra atao lery isika tsirairay avy. Jesosy no anjara-sy. Alleluia. Thank you.
Alléluia. Sotranao zay Jesosy malalany amin'ny toriteny androany. Ianao tokoa ny anjara soanay a. Ianao ilay manome anay fiainana. Ianao ilay tonga anangana ny fiainanay a. Ary ianao ilay tonga lamboatra anay a. Ny kolokolo anay a. Ary ny tany fiainanay. Sotra Jesosy. Sotra tamin'izay rehetra efa nataonao. Sotra fa tsy navelanao ny sombainy ny devoly izay efa nalainao teny an-tanan'izy ireny. Misaotra ny amin'ny fandarina izay vita androany. Misaotra ny amin'ny teny izay voatory satria tsisy avy aminay ireny na dia iray ary fa mbola ny fanahinao masina koa ny rahanao ametraka ny teny taty ambavanay a. Na tamin'ny toriteny izany na tamin'ny famelabelarana. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay nandray anjara teto androany. Misaotra ny amin'ny fahasoavana rehetra izay nataonao dia lalaza saotra ho anao ary averinao anao ny voninahitra ankehitriny. Raha andeha atory izay Jesosy ankehitriny a. Misaotra anao fa dia natratra an'izao taona vaovao izay indray izay rehetrarehetra reto. Ary raha andeha atory izay Jesosy a. Hiatrika indray ny rapitsonay, tapetraka eo am-pelantananao ty alina ty ho alina avy fitsarana. Ary ny anjelinao tompo manodidina anay tsirairay avy. Aza venonao misy odiso anjara izay rehetra tonga teto androany fa atao finina indray fahasoavana sy valim-pity avy aminao. Ny teny izay nitoriana teto koa dia arovana amin'ny rahanao Jesosy a. Mba tsy hisy voatsaingy torovolona mpiasa. Tsy azony devoly tsaingoana, tsy azony devoly angalarina. Fa tena hoe amoa avy zato eny aty anatinay. Hiboboka ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Navarotsikana vavintsika lovlia amin'izao fotoan'izao lovlia tiana hivavaka ho an'ny firenena. Lovlia anao ny fitenenana. Halleluja. Makasitraka indrindra pastera amin'ny fitenenana dia mbola hiara hivavaka arsika. Jesosy malalanay io atolotra eo anao rery ihany Jesosy ny voninahitra ny dera ny fankasitrahana fa tena hoe mendrika anao tokoa izany Jesosy amin'ny sotranao izay ny amin'ny fanatrianao anay teto fa tena hoe tontolo somatsara ny fandaharana Jesosy indrindrandrindra ny fandaharana tamin'ity taona 2024 ity farana indray izany Jesosy malala dia ankasitrahanay anao izany satria teto ny fanatrianao ary tsy miala teto izany fanatrianao izany Jesosy fa mbola nampijoroanao hatrany indrindrandrindra ty akira dio izay manaparitaka ny teny mamy avy aminao ty Jesosy malalo ka dia averinay aminao ny fankasitrahana feno Jesosy malala. Misaotra izay ny amin'ny nanomezanao anay hatrany izy mivady Jesosy malala mbola nampijoroanao teto izy mivady reto ny taridalana mampianatra mitory ny teninao Jesosy ary indrindrandrindra mitarika amin'izany lalan'ny fahamarinanao izany dia hitahisy ampitombosotra mandrakarivan'izy ireo any ianao Jesosy malala hifarana ny taona fa ny fiaranay aminao Jesosy dia tena hoe mbola hitohy foana mandra-piavinao eny amin'ny raon'ny lanitra dia mafisinay aminao mandrakariva Jesosy ny finoanay anao ny fifandraisanay aminao Jesosy malala tena hoe hitombo hafanam-po zay hitombo ny ara-panahinay amin'ny fitiavana anao dia tehirizo ohatrany izay Jesosy malala eny hisoranay izany rehetrarehetra izany Jesosy fa tena tsy mamela irery anay tokoa ianao tsy mandao anay ianao Jesosy malala fa
izany tenao izany mampianatra ilay foana isana sanandro, ianao ilay mofinaina, ianao ilay rano velona Jesosy malalo, dia ho tahaka an'izany ihany koa anie Jesosy ny fanarahana ianao, dia tena hihinana an'izany teny mamy avy aminao izany foana izay isanandro sanandro, angetaeta an'izany teninao izany foana izay Jesosy, ary aza vela imonimony izay Jesosy fa tena hoe hiolona amin'izay zavatra eo am-pelantananay, izay zavatra efa natolotra ao anay, dia tena vonona mandrakariva ihany koa izay ho tahaka andry Petera Jesosy, ho tahaka andry Samaritana ary Maria Magdalena izay niova fo rehefa tena hoe nandray ianao, rehefa tena nanatona anao, dia mbola mpanompo mahatoky ianao mandrakariva anie izay Jesosy malalo, ho vonona hanangana mandrakariva izay hoe mbola varimbariana sy mangatsiatsiaka any Jesosy adeto ihany koa izay, dia tena tsy manadino ny firenenay Jesosy, jereo manokana ny firenena malalana izany Jesosy, fa mbola betsaka ny hazakazaka amin'izany sakafony nofo izany Jesosy, amin'ny harena, amin'ny karazana fatatry ny devoly rehetrarehetra Jesosy malala, izay tena hoe mitarika amin'ny fandringana. Ianao anie Jesosy hamindra fo amin'izany malagasy izany, dia tohany fo mazoto, tohany fanahy mazoto Jesosy malala ny malagasy tsirairay avy, mba tena hoe ifo amin'ny torimaso ny matoritory rehetrarehetra, ny mangatsiatsiaka ara-panahy rehetra Jesosy, dia ny taona 2024 Jesosy tena hoe isy fifoazam-panahy goavana iseho amin'izany firenena malagasina izany, fa aza vela ho atoritory izany malagasy izany, fa tena hoe handray anao, tena hanatona anao Jesosy malalo, fa izany no irianay Jesosy malala, mba tena hoe ho betsaka ny malagasy indray hanatona anao, ka rehefa ho tonga eny amin'ny raha lanitra ianao dia ho betsaka ny malagasy voavony Jesosy malalo, fa tsy ho voafaritry n'izany satana izany koa, dia makasitraka feno anao izay Jesosy ny amin'ny teny rehetrarehetra izay nomenao anay teto, ny fiderahana, ny tolom-bavaka rehetrarehetra Jesosy, tehirizo anao hatrany izay tsirairay avy koa, dia voninahitra anio anao rery ihany hatramin'ny fanondrindraka mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Novlitina, tanaty bavaka mamy be izay nentinao izay, namaranana fotoana sady ranabavaka ny firenena. Jesosy amaly fitenao izay mitombotsy sy fahasoavana hatrany, misondra betsaka andralamika tamin'ny toloteny Marizao tamin'ny bavaka fanomboana, nareo rehetra izay nizara fahatsapana, ianareo izay tonga rehetra teto, dia tsotra ny teniko aminareo sady atambatro fisaorana anankiray hoe Jesosy any amaly fitenareo dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany, dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Tapitra fandany raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo velana soamatsara tsika, dia tsy mifankety tsika raha tsy amin'ny taona 2026 indray. Aleloia. Raha makapitso fahazomantsika mioneto anatin'ny fandarina sady fiomanantsika hidirantsika amin'ny andro sabata masin'i Jehova, dia manome fotoanantsika ary amin'ny zoma manam-potoana izay ny Akiradio, dia mandeha akiradio.radio1 afanao meno nozapeo Akiradio, misy toloteny isaky ny adiny telo, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina. Samita iny tompontsika rehetra mahereza daholo. Amen.